avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Nafonda ny afatra avy amin'ny filohan'ny FDKM ho an'ny mpino rehetra na ho an'ny mpitondra zany na ho an'ny vahoaka hoentina amin'izao andro ny krismasy izao. Aza manao krismasy ny Heroda hoy izy ka miorooro sao misy manongana dia nampiasa ireo miaramilany hamono ireo zaza menavava. Manandanja sy manan-kery ho an'ny mpino rehetra ny tenin'ny soratra masina amin'izao fetiny Noely izao. Fampiononana sy fankahirezana ho an'ny kambota izany manoloana izao fahantrana sy fijaliana iainan'ny vahoaka malagasy izao. Any velany mbola mitoetrany amin'izao andro fankalazana ny fetiny Noely izao ny darokabomba ataon'ny Russie amin'ny Ukraine. Tobim-pamokarana angovo maromaro indray androany ny fantatra fa potika tanteraka noho izay darokabomba izay ka olona manodidina ny telo ny fantatra fa namoy ainy tao Ukraine na vokatra izany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Alin'ny alarobia 5 Desambra taona 2024 manatitra ny araba tompo-kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny dialina ity miarabanao ihany koa na tratra izao fetiny Noely izao ary mankahiry ihany koa ireo fianakaviana nodona ampahoriana. Anomboantsika ny fampalalam-baovao nafonja ny afatra avy amin'ny filohan'ny FDKM ho an'ny mpino rehetra na ho an'ny mpitondra izany na ho an'ny vahoaka hoentina amin'izao andro ny krismasy izao. Aza manao krismasy ny Heroda hoy izy ka miorooro so misy manongana dia nampiasa ireo miaramila hamono ireo zaza menavava. Arao ary ny antsipirian'izay. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho aty ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Izany fiderany anjely tamin'ny nahaterahany Jesoa Kristy izany no iarabanantsika rehetra amin'izao krismasy 2024 izao ary ametrahanantsika ihany koa ity afatra krismasy farany ataonay amin'ny mahafilohan'ny FDKM manay ity. Hoy ny filohan'ny FDKM raha nanome afatra ho an'ny mpino rehetra eto Madagasikara. Tsotra ny afatra hoy izy ray somarina i Jesoa ilay tonga amonjy anao na mpitondra anao na entina. Aza manao krismasy ny Heroda. Aza manao krismasy ny Heroda. Krismasy ny maty eritreritra jambony fifikirana amin'ny sezany ka nitady ny fomba rehetra hamonona ilay fahamarinana. Aza manao krismasy ny Heroda. Krismasy ny maty fanahy ka sahy mandainga kitsirano ny atsara vela tsy mahatsiravina mba tsy hamelana ilay marina hiseho. Aza manao krismasy ny Heroda. Miorooro sao misy hanongana dia nampiasa andreo miaramilany hamono ireo zaza menavava. Aza manao krismasy ny Heroda. Mpanjaka adala ny mempahefana ka aleony ny vahoaka no naripaka hierovana mafy ny sezany raha voareny fa nisy mpanjaka voateraka tany Betlehema. Fa manaova krismasy ny Jesosy. Jesosy ilay mpanjaka ny voninahitra avy tany amin'ny tampony lanitra nefa nietry hamonjy ny maro hianaran'ireo tia deradera miedinedina anatin'ny ota. Jesosy ilay mpanjaka ny fahendreny ka ny tenany no nataony sorona hoenty mamonjy ny olona fa tsy ny vahoaka no nataony sorona hifikirany amin'ny mahampanjaka azy. I Jesosy ilay mpanjaka ny mandrakizay nampitraka ireo mpiondrika ambany variana amin'ny fiainana tany, ireo jamba ny volany tany, ireo jemby ny fahefanany tany, nampitraka azy ireo mba hisaina ny mandrakizay ka hiala amin'ny ratsy fanao hino azy mba olom-bavonjy. Jesosy ilay teraka tena nahantra fa nampanakarena ny maro dia ireo nanehoany fitiavana hino azy handray famonjena ho toa azy ho zanak'Andriamanitra dia ny farany handovany lanitra. Koa izay efa nandray an'i Jesosy aharitra ho zanak'Andriamanitra izay mbola tsy nandray azy kosa
andray azy amin'izao noely izao, izay nandray azy fa niemitra indrisy ibebaka iverina indray amin'ilay voaloham-pitiavany. Dia ho krismasy sambatra ho antsika rehetra ny ity krismasy ity. Feno epoka avokoa ireo fiangonana maro nankalaza ny fetiny Noely teto an-drenivohitra ny maraina teo. Isan'izany ny finoana protestanta sy ny finoana katolika izay miara-mikevitra sy mino fa i Jesosy Kristy teraka monjy sy ampiray an'izao tontolo izao. Henri Florian. Andro lehibe anisan'ny nanamarika ny fiorenan'ny finoana kristiana ny fankalazana ny fetiny krismasy na ny nahaterany Jesosy Kristy. Tsy latsa-danja ho an'ny mpino kristiana ny fankalazana ny fetiny Noely tamin'ity androany ity. Saika feno epoka avokoa ireo fiangonana rehetra teo Antananarivo renivohitra ny marina teo. Olona izay tsy tonga ho azy fa noho ny fahatsapana fa zava-dehibe ny fahaterahan'ny mpamonjy raha ny nambaran'ny toroteny. Ny songadina nandritra ny vaky teny masana ihany koa ny mazava-dehibe ny fahatongavan'ilay mpamonjy teto anivon'izao tontolo izao. Fankotr'izay tokony hahay anetry tena ihany koa isika olombelona tahaka ny Jesosy izay nanetry tena ihany koa raha ny fanazavana. Androm-pifaliana ny fetiny Noely ho an'ny mpino rehetra raha ny fanazavana trany. Noely androm-pifaliana. Androm-pifaliana satria nagnino tonga keto agnivontsika i Jesosy ary nanjary karaha atsika Zagnahary. Manana rahalahy atsika, manana namana atsika, manana zoky aza tokisana atsika dia Jesosy Kristy izay olo tokana afaka magnavotro atsika sy magnala atsika amin'ny fahotana. Izy no fanantenantsika ary izy no mitondra fiadanana amin'ny fiainantsika. Noely androm-pifaliana satria Zagnahary Baba magnamia cadeau anao, magnamia cadeau atsika, magnamia cadeau atsika tsiraikiraiky. Ino ilay cadeau mian'Andriamanitra anao? Dia Jesosy Kristy zanany. Raiso izy, alevo izy, karakarao izy, tarimitsara be ary tandrigneso ataovy karibo andrano ary ankalazantsika indrindrandrindra ny natongavany zanak'Andriamanitra ho nofo fa indrindra magnasa atsika ifidy agnano safidy matotro tsara be tsy niany foana fo avaoziny isanandro sanandro isafidy io ialantsika amin'ny maiziny idirantsika amin'ny fahazavana sy agnarahantsika ny Jesosy Kristy ialantsika amin'ny fankahalana ka iainantsika ny fitiavana zay nampianariny atsika amin'izay dia ho Noely lalandava ny fiainantsika raha iainantsika ny fitiavana nampianarin'i Jesosy Kristy atsika. Fidirana indroa farafahakeliny no nisy tena anivy ny fiangonana maro tamin'ity androany ity. Betsaka ihany koa ireo izay nandray ny sakramenta tao anatin'izany ka isan'ireny ny batemy teo anivy ny fiangonana. Fetiny Noely fampisehoana ny firaisan-kina sy ny fihavanana ho an'ny Malagasy. Raha ny fanazavany mpandala ny fiarahamonina Malagasy manomboka very sy tsy voatazona ary voahozongozona izany kolotsaina izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no ny olana ara-piarahamonina maro samihafa indrindra fa ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny. Fanadedina. Zava-dehibe tokony anehoana ny fihavanana ny fetiny Noely tahaka izao raha ny nambarany mpikambana teo anivon'ny CFM teo aloha. Tokony ahiandevitra araka izany ny rehetra ary eo ny firaisan-kina ihany koa. Fetiny krismasy fety iarahana amin'ny mpianakavy teo amin'ny samy malagasy. Ankoatra ny fankalazana ny fahateran'ny Jesosy Kristy ho an'ny mpino kristianina fotoana iray hanamafisana ny fihavanana ihany koa ity fety ankalazana androany ity. Efa kolotsaina malagasy ny fihavanana saingy manomboka mihavery tsikelikely zany amin'izao fotoana izao noho ny firotoroto amin'ny fiainana andavanandro. Dia izay indrindra hoe rehefa amin'ny ataontsy hoe Noely sy ny farany taona ohatr'izao dia anisan'ny tena fomba fanaontsika malagasy ilay hoe asaramanitra fanehoana fifankatiavana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny piara ataontsy hoe piara hoe monina fifampizarana zany. Ny ray aman-dreny manome solom-piaina akoho ny zanaka manome solom-body akoho ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny zany. Ka zay le hoe fiainantsika zay le fifampizarana sy fimbona zay zava-dehibe nefa moa amin'izao fotoana sarotra amin'ny fiainana. Ataontsika zay noho ny fahasarotan'ny fiainana zay dia ohatrany hoe adinodinony hoe tsy afaka manoatra zay le izy ny zavatra fa tena zava-dehibe na misy ny zavatra atolotra na tsisy ny zavatra atolotra dia zay le hoe fiombonam-po amin'ny tsy mianakavy zay fifanajana tsy fifanadinono zay fifampirariana soa. Ankoatra ny fandehanana any am-piangonana tamin'ity androany ity isan'ny anamarihana ny fetiny Noely ihany koa ny fiarana misakafo ny mpianakavy fa eo ihany koa ny famangina ny fianakaviana maro izay tsy hita matetika sy ireo namana akaiky.
manandanja sy manan-kery ho an'ipino rehetra ny tenin'ny soratra masina amin'izao fetiny noely izao fa mpiononana sy fankahirezana ho an'ny kamboty izany malona izao fanitrana sy fijaliana iaina ny vahoaka malagasy izao ka eton Andriatsilavo no mitatra ny Tsiprian'izay. Amin'izao dia tena tsy anisan'le tsisy vorona fa zany araka le fampiarezan'le mpanompon'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy, mahazo akanjo misaotra Jesosy, tsy manana misaotra Jesosy, rehefa salama dia misaotra Jesosy, dia izay zany fifaliana ho anay. Araka izany manandanja ary manan-kery ny tenin'ny soratra masina ho fankahirezana sy fampiononana ho an'ireo mahanitra sy kamboty amin'izao fetiny krismasy izao. Nandritra ny rotsakorana omaly tafiditry ny rano ny ao an-trano, goka ny tafo. Ny kiasa andeha nampiangonana izy ireo saingy lena avokoa ny fitafiana rehetra vokatra izany. Ankoatra ny fananana finoana, afaliana ho an'ity renim-pianakaviana ity nahazoana zafikely fanampiny. Teraka ny aliny 24 Desambra. Teraka tamin'ny ala tamin'ny sisy sasany zafikely moa zany le izy. Izay koa fifaliana koa moa zany na misy vary na tsisy vary na misy loaka na tsisy loaka ohatra ny andavanandro ihany no fiainanay amin'izao. Ny anarany tsy adiniko tena anarany. Iza moa le anarany izy teo? Le voateraka? Raha raisina aloha zao izy araka ny anona hoe Manuel na Noel satria tamin'ny sivy sasany. Dia fa izay zany tsy maintsy andraisana an'ilay anarana moa ka araka n'izy manana zokiny dia zokiny mametaka ny anarany eo. Ie. Amin'ny andavanandro, vola fiambenan'ny sarety avy miasa avy any Andravoahangy no andraisany ity renim-pianakaviana ity vola. Anina ho an'ny isanandro no azony amin'izany. Manontany tena araka ilay fanontaniana hoe inona zany moa zany mba atom-pivelomako. Tsy manana atom-pivelomana fa noho hoe misy zany hoe sarety ohatr'izao zao karta ohatr'izao dia karta ny iny mba mamety 100 akoroa misy zany dia mamy 5000. Izay ny velomako zarery aloha zany satria za tsy manambady teraka fahitana ny fiainana izay raha malala amin'ny sarotra ny fiainana e. Tanao ny ankizy mandeha any sitrany ho an'ny zanany ny vadiny. Mba rehefa misy olona any neny moa zany tarika sarety Andravanga any daholo zareo. Satria rehefa tsisy karama Andravanga dia fa mody maina zareo. Izay ny atiny velomana eto. Za aloha indrindra zany tsara mba manontany tena ny sotran'Andriamanitra satria nahoana araka le tenin'ny Baiboly hoe meo anay an'io ny hoanina isanandro dia fa misaotra an'Andriamanitra zany le mahazo ny hoanina isanandro. Fa no miperaka sy ny hanina tsy misy zany. Fanampin'izay raha ny fanazavany, voafitaka ny fampandriana drisa sy ny fampanantenana izy ireo, indrindra ireo mpanao propagandy nandalo toerana voatselakory izay. Moa zany le marina aloha zany fa hoe nisy an'ireny fanampiana reny anefa ny tonga zany zao fotoana izao tsy mahita olona miatrika mihitsy izay mba manahoana reo ety, manahoana ny fiainanareo aty, tsy misy mihitsy zany izay. Fa dia araka le teny rehefa salama dia fa mahafinaritra. Na eo aza ny fahoriana sy ny fijaliana, tokony hay mandanjalanja ny fihetsika sy ny zavatra ataony ny olona tsirairay avy amin'izao fetiny krismasy izao, indrindra ho an'ireo raim-pianakaviana hoy ity renim-pianakaviana ity nanafatra. Manatina an'Andriamanitra zany zao ny azo atao dia any no faly satria ny olona zany zao anatin'ny tena fahasairanana mihitsy ny olona zao. Dia ny sasany moa zany raha vai ny an-dalana eny dia misy manontany hoe andao atsikelytsika e, dia lasa any ny raim-pianakaviana fa tsy mieritreritra ny eo an-trano dia misotro izy ihany dia tonga ao an-trano izy dia matory fa tsy mieritreritra fa ny raim-pianakaviana zany no mila tsy haiko zany mila zakanazy mila rehefa mba manana kely zany dia mba mitsinjo no avy. Ny ankizy zao eritreritra hoe fety ny andro hoe dia vitanakila aloha ny ankizy nefa ao an-tanana tsisy dia amperezina fotsiny amin'ny manaraka andray tsika mividy. Hitantsika araka izany fa manana ny mampiavaka azy ny malagasy na ara-pinoana na eo amin'ny fiatrenan'ny fiainana andavanandro manoloana ny fahasairanana menjady. Ny zava-misy anefa maro amin'ireo mpanao politika ny manararoatra izay fahatsorany ny malagasy izay, manararoatra ihany koa ka manao tohatra fiakarana ho azy ireo. Rehefa injay fa azo ny fahefana tsy hita intsony ireo mahanitra sy madinika ireo. Dia la fomba vao iny any tompoko kilasy tompoko vavy no entina amin'izay tao anatin'ny doka fohy. Ndao ary.
efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity rafa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina ohatran'le amin'ny film reny mihitsy tsy le chocolat any mami tilaka lalateko be jerena ty mety be amin'ny décoration aty afa ihany no manomana fety miaraka amin'ny fianakavy ianao koa manomana Christmas mahafinaritra miaraka amin'ireo olontianao ao amin'ny Carrefour sy Jumbo Score tratro fety mirary fety sambatra Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce à ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao mbola manasanao hatrany anareka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampalalam-baovao tsy tahaka ny tamin'ny tondaza samy maka ho azy noho ny tsy fisina ireo tatsapamokatra sy ireo mpiompy amin'izao fetiny Noely izao na izany irarinany sy ny filaminana sy fifankatiavana hoy izy ireo indritra amin'izao vanim-potoana naterahany mpamonjy izao fanadidina. Noho ny tsy fisina ateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana nangina tanteraka ny fetin'ny krismasy ho an'ireo tany-tsaha-mpamokatra samy maka ho azy ny fianakaviana sy ny mpiaramonina. Tena isaoran'Andriamanitra hoe salama tsara zany mba tratran'le krismasy fa ny fety zany ohatra mangingina am'le tsy dia ampy vola zany le olona fa sahirakirana dia zay zany ohatra mampangingina an'le fety. Isa taona ohatra ny maresadresaka ihany tamin'ity tena ohatra ny hoe mangingina samy ohatra samy makamaka ho azy daholo zao ny olona. Ianao andeha hamonjy fianakaviana le fiainana koatra ny sarotra be dia ohatra ny lasa samy mipetrapetraka misy anazy zany tsy dia afaka mifanantona be amin'izao satria sahirana be le olona. Namono vorona zany satria tena piovorona mihitsy fa tsy nanana tamin'ity tsy nanana raha manana rao mivorona zao alafo be dia tsy afaka mihinana. Telo alina latsaka kely rao ngana ray amin'izao. Tsy misy mpiaino, tsy misy mpijery ary tsy misy na dia tolo-tanana ahafahan'ny miavitra eo amin'ny fiainana azy. Mamboly, miompy ary manao biriky no antom-piveloman'ireo mponina ety amin'ny manodidina. Sahirana ara-pivelomana izy ireo, sahirana ara-tsaina ihany koa satria tara ny fahatongavan'ny rano ho an'ny fambolem-bary. Nisy le rano efa taraiky kely ohatra zao zany isy ataony efa misy mapakatra vary. Krismasy efa misy mapakatra vary fa taraiky kely tamin'ity. Rehefa mahita hoanina mandritra ny krismasy sy ny taom-baovao dia efa zava-dehibe hoy izy ireo raha naneho ny heviny mikasika izao fetin'ny krismasy izao. Afatra apitaina amin'ny mpijery moa zany rehefa men'Andriamanitra fahasalamana zany dia izay ny isaoranan'Andriamanitra mandrakariva
dia mba nirariana zany ny filaminana zany mba tena tokony isy na amin'ny fianakaviana na amin'ny mpiaramonina na amin'ny mpiarabelona filaminana zany mba ho lavitry ny adiady sy ny korotanrotana mba ho taona mamy zany le 2025 na dia somary hoe sahirana ary ny firenentsika atreto aloha tsy hita ny governemanta sy ny mpitondra fanjakana ary ireo fikambanana tsy miankina samihafa ny fijalian'ny mponina ity miaina mba ho velona isan'andro ny sarambabe-bahoaka zary fiainana isan'andro ny fantrana lalina ho an'ireo mpiray-tanindrazana ireo ankehitriny isan'ny misedra ny mafy amin'izany ihany koa ireo tanytsapamokatra sy ireo mpiompy mifandraiky amin'izay fetiny Noely izay hatrany ny safidy ny varotra sy anoho ny asan'ny fitadiavana andavanandro tamin'ity andro ny krismasy ity ny ankamaroany olom-pirenena nanovana fanadihadiana ny tsy fampiany vola eo am-pelantanany no antony voalohany nandrisika azy ireo hitady raha ny fanazavana ny laharana Efson no mitatitra ny Tsiprian'izay. Tsy misy safidy afa-tsy maintsy mitady ary manao ny asa fitadiavany hatrany ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fetiny krismasy izao. Tsy ampy ny vola eo am-pelantanana ka aleon'izy ireo fa mitady vola mba ahafahana mividy sakafo. Ao ireo fa vao nanomboka ny varotra rehefa fety, ao kosa ireo efa manao izany isaky ny fety. Na izany aza, hita fa tsy mitovy atony nisy ireo fety tany aloha ny tsena hoy ireo mpivarotra nanovana fanadihadiana. Fahampiana dia tsy maintsy mivarotra rehefa fety ny andro. Satria andavanandro tsy afaka mivarotra dia fety ohatr'izao dia manara loatra mivarotra. Varotra ohatr'izao foana. Tsy dia hoe mandeha be firy fa zarara mahazo vary sy laoka dia izay. Mba hitady vola aloha mba hamelomana mivady aman-janaka. Isaka fety ohatrany tsy dia mandeha ohatra milamindamina kely izy ohatrany tsy dia mandeha n'olo taloha. Ohatrany hoe tsy dia manam-bola ve ny olona sa hoe tsapa ary hita izao fa sahirana ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny tebotebolalina amin'ny fitadiavana tsy misy fiovana fa ny anina anio tadiavina anio. Nahitana fienana tamin'ity taona ity ireo olona tonga mitsangatsangana teny amin'ireo zaridaina raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Tsy nisy fiomanana ihany koa fa saika izay misy teo am-pelantanany no entina nampifalifaliana ny ankonana raha ny fanazavana ny laharana Efson hatrany. Fotoana fanararotana iarana amin'ny ankonana ny andro fety sy tsy fiasana toy izao. Maro amin'ireo olom-pirenena isa nanaovana fanadihadiana androany no nisafidy ny hiala kely ny tokantranon'izy ireo ka nisafidy ny hitsangatsangana hialana voly kely. Tsy misy fiomanana be hafa izay misy eo am-pelantanana ihany no entina sy ampiasaina hoy ireo olona tonga nitsangatsangana teny amin'ny zaridaina nanosy androany. Amin'ny ankabeny saika vitsy ihany ireo olona tonga teny antoerana raha ampitahana tamin'ny fety tany aloha. Fatao isaka ny fety dia mba mitolana ankizy mba miala voly kely. Tan'izay tena namontana nandiana katy. Telo izy mety ny ala ity satria izay mbola mikarakara fananana tonga eny an-trano, mbola mikarakara sakafo. Misy eo ihany nampiasaina fa tsy mitady tsisy fa misy eo ihany nampiasaina. Tsy mamorona zany fa izay eo ihany natao. Tsy le hoe zany miaraka amin'ny fianakaviana. Miala amin'ny mahazatra. Fanembomanam-boly izay, ny fanomanana moa efa ela. Fa zany hoe saika tany Ambohijatovo izay nandefa mihidy ihany fa hoe amin'ny riva hony dia tapa-kevitra ny hoe andao any anosy fa efa programme efa vita. Zay vao nisafidy fa ny fataonay fianakaviana miaraka foana izay moa vitsy. Telo menada zay dia any amin'ny dadanay sy mamanay foana miaraka amin'ny vady aman-janaka. Dia mba tamin'ity misafidy hoe ndao mba hiala ao an-tanàna indray. Satria mba tsy miasa aloha za mba tafaraka ohatran'izao dia tiako ny air de jeu mba malalaka misy petrapetrahana miaraka amin'ny ankizy ny ano DPDP. Eny fa fatao ihany fa tamin'ity le izy mba hoe mba malalaka ety mba misy anona ohatra zao eto anosy mba mahafinaritra tamin'ity mba hoe tsy dia misy hoe zavatra sarotra be. Ny asa tetsa-tanana renina dia fady aman-jana fotsiny tonga dia namonjy anahy teo dia nakaty zay dia fa zay avy ny lafy.
miankina amin'ity toetrandro ity fa raha maly zao nisy orana kely de mety hoe amin'ny telotelo any zay de efa mody miala amin'ny embouteillage sy ny tariny zay koa moa maro anaka be de tsy maintsy mbo miala lolo fa atsika rehetrarehetra mirary fety sambatra daholo toko makasitraka eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mbola mitoetra any amin'izao andro fankalazana ny fetiny noely izao ny daroka bomba ataon'ny Rosia ny Ukraine. Tompam-pamokarana angovo maromaro indray androany no fantatra fa potika tanteraka noho izay daroka bomba izay ka olona manodidina ny telo no fantatra fa nanomony ainy tao Ukraine izay tsy hivina fa fandroany amin'ity taona ity no mankalaza ny fety noely anaty aty tahaka izao ka izao niara ny daroka bomba nataon'ny Rosia izao indray. Dia ny maresaka iraisam-pirenena ny tompoklasy tompokovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary ho an'ny manaraka indray. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.